Fa mahakasika ny ekipam-pirenena malagasy kosa indray ny Barea ny Madagasikara io maro amintsika no maniry ahafantatra bebe kokoa indray amin'izao fiandohan-taona izao ny fandaharam-potoanan'ity ekipa ny Barea ny Madagasikara ity ho amin'ny mandritran'ny taona izany indrindra amin'ny fifantsanana andehanana any amin'ny kanina 17 indro ary hoentina manarakiana rakotomanana ho anao ny mikasika izay fandaharam-potoana izay. Lalao efatra aloha tretiny fantatra fa ataon'ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra na ny Barea ny Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Lalao izay samy tafiditra amin'ny fifantsanana andehanana any amin'ny kanina 17 isantatran'izany ny 3 na ny 4 na ny 5 na ny 9 maritsa eto amintsika ny lalao mandroso ikatroana amin'ny ekipam-pireneny Centrafrika ny 9 na ny 17 na ny 12 na ny 9 maritsa kosa nanaovana ny lalao miverina any Centrafrika. Tsy ivona moa efa nailiky ny Barea ity ekipan'ny Centrafrika ity nandritra ny fifantsanana andehanana any amin'ny mondial 2024 fa ny tena lehibe indrindra dia ny fandraisantsika ekipam-pireneny Repoblika Demokratika ny Congo ny 3 na ny 5 jiona ho avy izao marihana fa efa niondrika tamin'ny Saronorainy malagasy nandritra ny lalao mandroso natao tany RDC ny 14 jiona 2024 raha ny fahitana ny zava-bitan'ity ekipa ity nandritra ny tranona 12 farany teo dia mila manomatena tsara isika amin'io lalao miverina io. Ary farany dia handehany Angola ny Barea ny 2 na ny 3 na ny 4 septambra ho avy izao. Ity ekipam-pireneny Angola ity izay nahatazona ady sala samy tsy nisy ny tokony ekipam-pirenena malagasy tetsy amin'ny kianjany Mahamasina nandritra ny lalao mandroso natao ny 9 septambra 2024. Hatreto aloha dia mbola tsy misy fampifindronana ho an'ny Barea inona nefa fa efa mandamina izany ny ekipa teknika eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra mba hoentina mahazo vokatra tsara amin'ireo lalao efatra ireo.